Lesona ho an'ny mpitondra fanjakana sy ireo mpiara-dia amin'ny iny fifidianana solombavam-bahoaka tamin'ny 20 Mey 2024 iny. Amin'ny maharenivohitr'i Madagasikara azy dia azo atao maro-drefy sady fambara zavatra maro tsy azo amaivanina ny vokam-pifidianana teto Antananarivo renivohitra. Tafiditra laharana faharoa resin'ny kandida ny mpanohatra na ny kandida tsy miankina ny olon'ny Nirmara raha ny nambaran'ny Seny androany. Santionany amin'ireny ny eo amin'ny boriboritany voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina dia resin'ny Frainsakiana sy ny kandida tsy miankina avokoa ny olona natolotry ny Irmara. Fa tena narasan'ny maro ny momba ny faratsio dia mazava ny vokatra vonjy-maika avy amin'ny Seny izay iverina fa tsy dia hisy fivoahana be makaiza intsony eny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Resin'ny Ramilson Andriamampionana ny Menjanary na Imily izay nahazo 5,720 isanjato ny vato manan-kery ny minisitra kandida Lalatiana Rakotondrazafy nahazo 4,420 isanjato. Ity farany izay sady nanao vavabe no nasandratra ireo mpiara-dia amin'ny fitondrana ho mafy sy mahavita azy. Hay resin'ny mily mazava be tao faratsio kay. Tanosy Elville resin'ny kandida tsy miankina nahazo 5,20 faingo 4 isanjato ny olon'ny Nirmara izay tsy nahazo afa-tsy 30 faingo 20 isanjato. Antalahy dia kandida maleo tena no mbola nahazo ny 10 isanjato mahery resiko ny Nirmara teo. Tany amin'ny distrikany Betroka dia resy ihany koa ny kandida mpanjakana. Marina fa nahazo ny maro anisany antoka eo amin'ny fitondrana saingy tsy afaka misioka satria tsy mbola tafavoaka ny ala. Mitombo hery ny mpanohatra, mihatonga saina ny vahoaka mpifidy. Mahatsapa ny ngedin'ny fiainana noho ny tsy fahaiza-mitatra ny Andry Rajoelina sy ny ekipany tao anatin'ny 5 taona. Noho ny oeraoerana natao teto, tsy misy mandeha amin'izay laoniny ny fiainana. Mitombo isa ny malagasy sahirana ara-pivelomana sy hiaran'ny tsy fanjarian-tsakafo. Bonkatros tsy manam-bola ny fanjakana. Mihisatra ohatry ny sokatra ny fanatanterahana. Ireo tetikasa goavana nambaboana ny fon'ny mpifidy hatramin'izay. Manova famindra ny mety raha mpitondra manana fahendreny. Mazava ho azy fa mbola andrasana ny didy ho avoakan'ny HCC satria maro ihany koa ny fitarainana sy fitoriana noho ny ayahana ala-bady sy osoka. Manana 20 ora taoriana namohan'ny Seny ny vokatra vonjy-maika iny ireo kandida ametrahana ny fitarainana eny Ambohità.